Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miditra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Miditra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zany no misongadina nofinainantsika an'io Korintiana 2:4, ny 7 hatramin'ny 12 farany. Miditra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Sary izay anehoan'ny apôstôly Paoly, ny fiaretana izay tsy maintsy zakainy, tsy maintsy lalovany amin'ny maha apôstôlin'i Kristy Jesoa azy. Ambarany amin'izany fa tsy maintsy mandalo amin'ny dingan'ny fahafatesana izy amin'ny maha apôstôly azy. Fahafatesana izay anehoana sy hitarafana ny malemy ny olombelona, maha olombelona ny natsoan'Andriamanitra azy, ka hiara-pahoriana, hiara-pahafatesana. Tsy maintsy zakaina eo avokoa ny mpahazo ny olombelona rehetra, voageja, hery, hevitra, enjehina, potraka, tahaka ny maty mihitsy aza no azo andikana ny lalana izoranina maha apôstôly azy. Eo anatrehan'izany anefa dia asongadiny mandrakariva fa lalana izorana ho amin'ny fahazoana ny fiainana zany fahafatesana zany. Tsy misy fiainana vaovao azo raha tsy nandalo teo amin'izany fahafatesana zany ny apôstôly. Fiainana ao amin'ny Kristy, ny fiainan'i Kristy no zary iainana izay nanaiky ho faty noho ny aminy. Kristy mihitsy aza no ambara eto amin'ity soratra masina ity fa efa nandalo io fahafatesana io, kanefa tsy azon'izany notazomina na nofikirina fa tsy maintsy tonga nivoaka ho any amin'ny fiainana. Zany no sarin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, anambarana fa lalana diavy zanak'olombelona fotsiny ihany, lalana diavy ny mpino an'Andriamanitra fotsiny ihany ny lalam-pahafatesana, fa ny fiainana izay efa nomanin'Andriamanitra azy dia tsara lavitra, mihoatra lavitra noho izay iainany ankehitriny. Ambaran'ny apôstôly Paoly eto fa mandalo sy miserana ihany io fiainam-pahafatesana io fandoalovana toy ny maty, fisedrana sy fisentona, fizaham-toetra amin'ny endriny maro samihafa io, vetivety fotsiny ihany. Fa ilay fiainana omanin'Andriamanitra kosa dia fiainana maharitra kokoa, fiainana ela kokoa, fiainana mandrakizay, fiainana ao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no mandrakizay. Tsy azo ampitahina velively mihitsy arak'izany ny halavan'ny fotoanan'ny fahafatesan'ny mino sy ny fahavelomany eo amin'ny Kristy. Mihoatra lavitra na ny halavan'ny fotoana na ny kalitaon'ny ilay fiainana izay efa omanin'i Kristy ho azy. Eny, fiainana tsara lavitra no dimbiasana izay nanaiky ho faty ao amin'ny Kristy. Ry havako malala ho amin'ny tompo, tsy ny apôstôly ihany no mandalo zany dingam-pahafatesana ho amin'ny fiainana izany, fa izay rehetra mino an' Jesosy Kristy dia mizotra amin'izany lalana izany. Zany nahatonga an' Jesosy hiteny tamin'ny Nikodemosy fa izay manao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo, fa izay hateraky ny nofo dia nofo, fa ny hateraky ny fanahy no fanahy. Io fahateram-baovao io no andraisan'ny mino ilay fiainana izay atolotr'Andriamanitra azy. Tsy mandeha ho azy arak'izany ry havako, ny fiainam-pisedrana
ny fiainam-pahoriana, eny mety ho fiainam-pahafatesana koa aza andalovan'ny mpino. Mahatsiaro tsika mofinainantsika voatselakory zay ny perikopa makasika ny Jona. Jona lay mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy nandalo ny fahafatesana tao akibon'ny hazan-drano nandritry ny 3 andro sy ny 3 alina aloha. Fa rehefa aveo mbola Andriamanitra indray no nandidy ilay hazan-drano hamoaka azy teny amin'ny tany maina. Tsy maintsy nandalo tao akibon'ny hazan-drano Jona raha teo tojosoa teny amin'ny tany maina. Ary tahaka izany koa ny mpino ao amin'ny Kristy, zoim-pahoriana sy sedraina amin'ny endriny maro samihafa mba hahazahoana misitraka ilay fiainana efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Jesosy Kristy ihany ry havako no mampianatra fa raha tsy maty toy ny voambary latsaka amin'ny tany isika dia tsy mahay mahavokatra be. Ary zany fahafatesan'ny mpino zany no andovana ilay fiainana tsara voatra, fiainana tsara lavitra, fiainana ao amin'Andriamanitra. Tsy sanatrin'izany Andriamanitra mila voatsiary na mila vaniny amintsika ry havako. Ilay Andriamanitra nampandalo antsika ny lalam-pijaliana, ny lalam-pahoriana, fa na Jesosy Kristy zanany aza dia nandalo teo amin'ny fahafatesana mba hamelona ahy sy ianao, hamelona izay rehetra mino azy. Lalana tsara nataon'Andriamanitra ahafantarana sy sedrana izay tena zanaka marina zany. Izao sy ianao, ilay zanak'Andriamanitra no misitraka izany fahasoavana lehibe izany. Enganetsika tsiraray avy ry havako, tsy ho kivy eo anatrehan'ny fahafatesana mety mandalo amin'ny maha olombelona, fa hitraka sy hibanjona kosa ny fiainana izay atolotr'Andriamanitra. Eto amin'ity zao tontolo izao ity ampaherezina manokana isika mino. Mety manodidina anao feno manam-pahoriana marobe, ny fianakaviana maro ny lasa, ny foropatatra to maty tsikelikely. Ary misy fotoana aza ilay mpanahy mihitsika mieritreritra manao hoe mora maty ny mino ankehitriny. Marina zany ry havako, fa izay ampaherezana anao dia ny hoe na eo azy zany lalan'ny fahafatesana izay hiara amin'izao tontolo izao zany, ianao kosa aoka tsy hatahotra, aoka tsy hatahotra izay hanjoka na dia ho amin'ny fahafatesana aza dia mbola hino fa hisy fiainana tsara lavitra omanin'Andriamanitra ho anao. Dia mampahery antsika rehetra hifikitra amin'ilay Jesosy Kristy tompon'ny fiainana izay efa nandresy ny fahafatesana rahateo. Ao aminy no misy ny fialofana azo antoka indrindra ho antsika, ao aminy no misy ny fiainana ho antsika. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra ray ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay, fa no fenonao fitahiana mahatretrika ny fiainanay, ka namandalo fisedrana sy fahoriana, fizahan-toetra sy ady sarotra amin'ny endriny maro samihafa ary izahay amin'ny mampino anay. Dia no Andriamanitra kosa manomana fiainana tsara voatra, tsara lavitra ho anay. Izany no tsy maintsy hisaoranay anao, ilay Andriamanitra tia anay loatra. Fa mametraka eo am-pelantananao izahay, ty herinandro vaovao omenao anay ity, ho herinandro mpitahiana, herinandro mpahombiazana, herinandro anehoanao ny fitianao anay tsiraray avy ankehitriny ary ho mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.